Musika noho ny akeliny fotoana sy ny abe ny fampianarana zay entintsika fa iroso amin'ny fampianarana vetrany resika dia anio ary no hijerentsika ndray ny ora na hafatesan'i Jesosy sy ny nandevenana azy rehefa hitantsika zany ny andro na tanteraka an'izany rehetra izany. Fa mila voliana saina, fandrebirebena saina ary fampianaran-diso ary araky ny fampianarana nentina teto zay voarafitra sy voasoratra anaty baiboly dia somanina fatesana fa fampianaran-diso sy fandrebirebena saina hoy aho ny filazana fa alarobia no nahafatesan'i Jesosy Kristy. Andao hiverina maky tenin'Andriamanitra isika eo amin'ny Jaona 7:10 anamafisana an'izany sy anamarinana izany rehetrarehetra izany. Jaona 7:10 dia andininy fa 30 sy ny andininy fa 1:30. Jaona 7:10 andininy fa 30 sy andininy 1:30. Zao ny vaky ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy dia nanao hoe vita, dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Ary satria andro fiomanana ny andro dia nangataka tamin'ny Pilato ny jiosy mba ho tapahina ny ranjon'ireo ary sorina ny faty mba tsy ho tratran'ny andro sabata eo amin'ny azo fijaliana satria andro lehibe izany sabata izany. Io zany mbola manamarina trano hoe ny andro nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny 30 moa dia hoe mbola velona izy dia nomena an'le hoe vinaigre fa vinaingitra moa ny fanoratana azy ato dia nanolotra ny fanahiny izy zany hoe maty izy zany. Dia izay andro nahafatesana izay no lazaina eo amin'ny 1:30 hoe ary satria andro fiomanana ny andro. Nisy anankitelo no niantona teo amin'ny azo fijaliana, Jesosy iray dia teo ankaviany iray teo ankavanany anankiray. Fantatsika rehetra zany tantara zany. Dia andro fiomanana ny andro araky ny 1:30 fa 1:30 dia hoe nangataka tamin'ny Pilato ny jiosy mba ho tapahana ny ranjon'ireo ary sorina ny faty mba tsy ho tratran'ny andro sabata. Zany hoe ny tena zava-misy zany dia zao tsy tokony ho tratran'ny andro sabata ireo olon'ireo fa tsy maintsy tokony ho faty alohan'izay sabata izay. Jesosy anefa talohany nangatahany jiosy amin'ny Pilato hoe tapao ny ranjon'ireo dia efa maty, zany hoe maty alohan'izy mirahalahy zany Jesosy. Fantatsika moa ny antony no ireo fampijaliana maro sy endrika maro nentina nampijaliana azy dia maty aloha izy zany. Dia ny tena zava-dehibe jerentsika dia hoe andro inona io andro io? Andro fiomanana, efa maty Jesosy amin'izay fotoana izay dia fantaro zany hoe andro fiomanana ny amin'inona? Ny amin'ny sabata. Zany hoe le ora fahaenina le amin'ny 12 andro hitantsika farany ino ny fiomanana amin'ny Paska. Fa ny famonoana amin'ny Paska zany somary milahatra tamin'ity ora nahafatesan'i Jesosy Kristy ity dia ny talohan'izay ny fiomanana. Fa rehefa maty Jesosy tsy natao hoe fiomanana ho amin'ny Paska tsony le andro fa fiomanana amin'ny sabata zay lazainy eto hoe andro lehibe izany sabata izany. Ka zay aloha zany manamafy ireo zavatra efa hitantsika teo aloha hoe tena andro fiomanana amin'ny sabata tokoa no nahafatesan'i Jesosy. Zany hoe lay andro anankiray alohan'ny sabata, andro fafito, dia ny sabotsy moa ny andro fafito na ny sabata, dia ny andro anankiray alohan'io zany zoma zany le andro. Dia andao ary hojerevantsika hoe inona ny zava-nisy tamin'izay fotoana izay ary. Dia vakina ary ny Jaona 7:10 ihany rehefa maty Jesosy inona zavatra nitranga ary. Jaona 7:10 dia 9:30 sy ny manaraka. Fa Jesosy moa zany tsy nitapahana ny ranjony fa le anankiroa nitapahana ny ranjony satria ireo mbola tsy maty. Fa Jesosy zany dia efa maty dia tsy nitapahana ntsony ny ranjony. Vakitsika ny 9:30 hatrany amin'ny andininy fa 2:20. Jaona 7:10 andininy 9:30 ka hatramin'ny andininy 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy ary. Ary rehefa afaka izany, Josefa avy any Arimasia mpianatra Jesosy izy nefa tamin'ny mangingina ihany noho ny fahatahoran'ny jiosy, dia nangataka tamin'ny Pilato mba ahazahoany manaisotra ny fatin'i Jesosy. Ary nanaiky Pilato dia lasa izy ka nanaisotra ny fatin'i Jesosy. Ary tonga koa Nikodemosy ilay nakao amin'i Jesosy no ny alina tamin'ny voalohany ka nitondra miora sy hazo manitra voaroaro tokony 100 livatra. Dia noraisiny ny fatin'i Jesosy ka nofonosiny lambapaty mba amin'ny zava-manitra araka ny fanaon'ny jiosy raha mamboatra faty alevina.
ary nisy sa teo amin'n'ilay nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana, ary teo amin'n'ilay sa nisy fasana vaovao izay tsy mbola nandevenana olona, ary teo no nandevenana an Jesosy no ny andro fiomanan'ny jiosy satria teo akaiky ny fasany. Mipetraka foana zany le hoe andro fiomanana ny nahafatesan'i Jesosy. Rehefa maty izy de nangataka ary tonga le lehilahy anankiray atao hoe Josefa avy any Arimasia, de io zany nangataka tamin'ny Pilato, de nomeny Pilato azy ny fatin'i Jesosy, de io koa ny tompon'le fasana. De tonga ihany koa Nikodemosy, ny nentin'ny Nikodemosy indray dia zava-manitra, de naositra ny fatin'i Jesosy satria zay le fomban'ny Jiosy. Rehefa voaositra zany de nofonosina lamba am'izay le fatin'i Jesosy de nalevina. De ny fandevenana tamin'io voalaza eo amin'ny 1:170 hoe ny sa tao amin'n'ilay nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana, ary teo anatin'ilay sa nisy fasana vaovao zay tsy mbola nandevenan'olona, zany hoe teo akaiky teo ihany zany le fasana araka le voalaza eo amin'ny farany indrindra hoe satria teo akaiky ny fasana, tsy lavitra fa tao anatin'izay zany de inona moa zavatra tiako tsindrina hoe tao anatin'le andro fiomanana ho amin'ny sabata de nampidinina ny fatin'i Jesosy, maty izy aloha de nampidinina, de tao anatin'izay daholo zany no finosina de nisorana zava-manitra de nalevina. Zany hoe tao anatin'ny fotoana fohy, tsy de ora lava ntsony satria ny antony efa manakaiky le sabata. Ary andao nefa vakitsika indray mandeha le Lioka 7:20 7:20 azafady, Lioka 7:20 hitatsika moa zany hoe manomboka amin'ny 1:50 ny nandevenana an Jesosy, fa vakitsika ny 1:450 manokana. 1:450 efa vakina teto foana zany ty fa de mbola vakitsika ihany. Lioka 7:20 1:450 manao hoe ary andro fiomanana izany andro zany ka efa antomotra ny sabata. Tamin'le nandevenana an Jesosy efa antomotra ny sabata, fa le nahafatesan'i Jesosy zany jerevantsika tamin'ny firy teo eo fa izy nalevina zany mazava be hoe efa antomotra ny sabata voaleviny Jesosy. Zay no natonga le Jiosy maika be mihitsy satria efa andro fiomanana izy le maty iny de nikarakaraina aingana le fatiny nofonosina araka le hitatsika tao amin'le jauna teo nosorana menaka de nalevina. De eto voatsindry mazava be zany hoe izy nalevina iny sy voalevina efa antomotra ny sabata. De raha mitomo io de efa hitatsika zany hoe tsy natratra ninina ntsony ry marisin'ny namany de nitsahatra indray fa tonga le sabata satria andro lehibe le sabata, tsy azo nanaovana nininina. Ka ho amarintsika kely vetivety zany hoe inona ny zava-nisy tamin'izay fandevenana an Jesosy zay mba ahafahantsika manamarina tanteraka mihitsy ny tena ora nahafatesan'i Jesosy. Ny andro aloha zany de efa io miverimberina hatrany hatramin'ny voalohany hatramin'izao tsika mbola miteny zao andro fiomanana alohan'ny sabata, zany hoe zoma zany. De le fandevenana hitatsika eto sahady zany hoe efa fotoana vitsivitsy tsy hatongavan'le sabata sisa satria voalevina izy de voalaza hoe antomotra ny sabata zany tamin'izay fotoana zay. Inona zava-nisy ary tamin'ny fotoana nandevenana an Jesosy io filazantsara Marka indray ny vakitsika 5:50. Marka 5:50 manomboka amin'ny 1:270 ny nandevenana an Jesosy. De vakitsika ary manomboka amin'ny 1:270 io Marka 5:50 1:270 ary vakina hatrany amin'ny 1:450 zany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary manao hoe ary no ny ariva satria andro fiomanana ny andro de ny andro alohan'ny sabata. Iny moa le fahitantsika foana iny dia avy Josefa avy any Arimasia, lehilahy manakaja izay isan'ny Sinedriona sady niandry ny fanjakan'Andriamanitra koa, ary saniditra tao amin'ny Pilato izy ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Ary gaga Pilato raha maty sahady Jesosy, ka de niantso ny kapiteny akao aminy izy ka nanontaniany azy na efa maty ela izy na tsia. Ary rehefa nare tamin'ny kapiteny izy de nomeny an'i Josefa ny faty. Ary izy Josefa io zany, ary izy nividy hariry madinika dia nampidininy ny fatin'i Jesosy ka nofonosiny hariry madinika ary naleviny tao amin'ny fasana izay nolavahana tamin'ny vato lampy, dia nanakody vato eo amin'ny varavaran'ny fasana izy.
io zany a no mitantarany zavatra nataony Josefa avy any Arimasia tao amin'le Jaune zany a toko 7 vakitsika teo dia mbola niampy Nikodemosy fa eto zany tsy voasoratra Nikodemosy fa Josefa fotsiny. Inona nataony Josefa? Izy zany de Sinedriona, zany hoe lehilahy manakaja mpanapaka ao amin'ny firenena ihany koa, fa tsy niombon-kevitra tamin'ireo nikarakara ny famononan Jesosy izy, fa niavaka izy satria nahoana moa? Lehilahy tena nivavaka, niandry ny fanjakan'Andriamanitra, lehilahy marina, hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. De izy zany de saniditra tao amin'ny Pilato, tsy natahotra. De nangataka tamin'ny Pilato izy hoe aleo omeo anay ny fatin' Jesosy ho alevina. De gagabe aloha zany Pilato, hoe nga maty sahady. De nirahana mihitsy le kapiteny namarina sy nanontaniana hoe nga efa ela maty zany Jesosy zany. De zay valiteny nomen'le kapiteny teo moa zany de tsy voalaza, fa rehefa vao marina ny Pilato fotsiny zany hoe maty tokoa Jesosy, dia nomena ny Josefa ary ny fatiny. Rehefa azony Josefa ny fatiny Jesosy de lasa am'izay izy nividy hariry madinika hamonosana an Jesosy Kristy, zany hoe mbola nisy fotoana ny laniana zany teo. De hitantsika nefa hoe le fasana teo akaiky teo ihany fa voavidy zany ny lamba. De tonga ndray Nikodemosy, raha tambatsika le tantara, dia nosoran'ny Nikodemosy zava-manitra ny fatin' Jesosy, de avy eo nofonosiny zareo am'izay. Rehefa voafono de nampidirina tao am-pasana, ary le fasana voalazan'ny teny hitantsika tao amin'le Jaune teo hoe tsy lavitra fa teo akaiky ny toerana nanombona azy io ihany zany, zany hoe akaiky de akaiky. De vita tao anatin'ny fotoana tsy lava zany zay rehetrarehetra izay, raha tiana hoe raisitsika ny teny. Tao anatin'le fahafatesan'i Jesosy andro fiomanana amin'ny sabata, efa somary akaikikaiky ny sabata, de mandra-pavitan'le fampidinana an'le faty, fividianana lamba, fanosorana zava-manitra, famonosana sy ny fandevenana, anelanelandreo zany antomotra an'izay ny sabata. Tena antomotra, tena antomotra, tena antomotra, zany hoe fotoana tsy de lavitra n'ireo tsony, fa taloha keliny io zany nafatesan'i Jesosy, zany hoe taloha keliny le hoe atomotra sabata. Raha raisitsika zany le zava-nitranga teo hoe nanomboka tamin'le nampidinana an'le faty de nividy lamba, de nisorana zava-manitra, de nalevina. Efatra ireo: fampidinana faty, nividy lamba, fanosorana zava-manitra sy ny famonosana, de nalevina. Angamba iverintsika hoe teo amin'ny adiny ray teo eo, na atao hoe mahery adiny ray sasany tany hoany zay zany no fikarakarana an'ireo zavatra ireo mandra-pavitan'le fandevenana. De tapitra zany ataontsika hoe adiny ray sasany io tonga am'izay le sabata, satria voalevina io de hoe efa tomotra ny sabata, dia kelikelin'iny tonga le sabata, de le hoe nitsahatra an'izay zany ny olona rehetrarehetra. De eo amin'ny adiny ray sasany alohan'ny fahatongavan'ny sabata eo zany no nahafatesan'i Jesosy Kristy. Raha toka hoe tombatombanana de andao aro amarintsika hoe ora fahafiry marina na ora inona marina io nahafatesan'i Jesosy Kristy io izay mbola tsy nirina mazava de mazava ihany aloha eto hoe andro fiomanana, zany hoe zomale izy zany, fa tsy alarobia akory. Dia raisitsika am'izay ary ny tenin'Andriamanitra rehefa mazava amintsika izy zay avy ny zavatra niseho tamin'iny fotoana nandevenana an Jesosy iny nazava tamin'ny Tsipiriany, ary nitombatombanantsika zany teo amin'ny adiny ray sasany teo ny fikarakarana ny fandevenana mandra-pavitan'ny fandevenana azy. Tsy fantatra moa mety mbola nisy ary fanasana an'le faty teo zany hoe mbola nandany an'izay hoe adiny ray sasany zay le izy fa tsy hoe vao nampidinina le faty de tsy nifonosina, tsy natao inona fa tonga de nampidirina tao anaty fasana, fa le fikarakarana zany mety nandany fotoana ela, fa ny fanitriana azy tsy de ela tsony satria le fasana raha teo koa teo akaiky teo ihany fa tsy lavitra. De mamaky ny andinitsoratra masina manaraka isika namarinana am'izay zany sy jerena hoe inona marina le ora nahafatesan'io Jesosy Kristy io ary. Dia veriko ampitsaivina kely aloha ora fahaenina andro fimanana amin'ny Pasika amin'ny 12 atoandro navoaka ny didy zany. De rehefa navoaka ny didy de laza Jesosy nilanja ny azo fijaliana nakeny amin'ny toerana hanimbona azy. Teo amin'ny akaikikaiky ihany le izy satria zay voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra. Tao anatin'iny ora fahaenina iny ihany zany no nanombona azy satria akaiky iny. De rehefa voaomby teo amin'ny azo fijaliana am'izay Jesosy tao anatin'ny ora fahaenina ihany, de
dia napetaka le soratra hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta mpanjakany jiosy. Dia inona ny zavatra nitranga rehefa voombo teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Matio 7:20 ary novaika itsika. Matio 7:20 ny andininy 5:7. Andininy 5:7 novaika itsika hatrany amin'ny andininy 5:10. Matio 7:20 andininy 5:7 hatrany amin'ny andininy 5:10. Amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra ary. Ary hatramin'ny ora 9 ka hatramin'ny ora 10 dia maizina ny tany rehetra. Ary noho ny tokony ho tamin'ny ora 10 dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe Eli, Eli, lama sabakitany, izany hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana dia mahafoy ahy ianao? Ary ny sasany tamin'izay nijanona teo raha nandre izany dia nanao hoe miantso any Eli le io. Ary niaraka tamin'izay ny anankiray teo aminy dia niazakazaka ka nandray sipaonjy, ary rehefa natsobony tamin'ny vinaingitra izany ka notohizany tamin'ny volotary dia natony ho tsetsefin'i Jesosy. Fa ny sasany kosa nanao hoe aoka hoe izahantsika na ho avy hamonjy azy Eli na tsia. Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny. Io zany no amaritantsika mazava tsara ny ora nahafatesan'i Jesosy Kristy. Ny ora nahafatesan'i Jesosy Kristy. Dia eo amin'ny andininy 5:7 dia hoe tamin'ny ora 9 ka hatramin'ny ora 10. Io ora 9 io zany le niteneniko teo hoe nanombonan Jesosy ka efa voaompo teo amin'ny hazo fijaliana izy, ary efa niantona mihitsy dia tamin'izay no nitranga zany ty zavatra ty hoe maizina ny tany manontolo nanomboka tamin'izay ka hatramin'ny ora 10, zany hoe ora 9 ka hatramin'ny ora 10 adiny 3 teo eo zany maizina ny tany. Tena maizina ny tany, tena maizina ny tany, ary zay mihitsy natonga le kapiteniny aiky tena marina tokoa fa zanak'Andriamanitra ty lehilahy ty. Dia nandritra ny adiny 3 maizina ny tany. Tapitra io adiny 3 io dia izao ny zavatra niseho. Niantso tamin'ny feo mahery amin'izay Jesosy eo amin'ny andininy 9:7 zany noho ny tokony ho tamin'ny ora 10 izy, zany hoe teo amin'ny fifaranan'le adiny 3 dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy nanao hoe Eli, Eli, lama sabakitany. Niantso tamin'ny feo mahery izy. Dia ino moa tsy fantatry le olona rehetra nanatrika teo zany zay zavatra nitenen'i Jesosy zay, dia nanombantompana izy hoe miantso any Eli ngamby izy zany, mbola tsy maty izy zany matoa niantso dia niazakazaka n'le miaramila anankiray naka sponjy nasiana vinaigre dia natoaka tamin'ny vavany. Dia ino moa zavatra voasoratra ny soratra masina hoe tsy maintsy ho tanteraka. Raha vao tanteraka zay dia nanolotra ny ainy amin'izay Jesosy, zany hoe teo amin'ny ora 10 teo eo fahataperan'ilay adiny 3 aizina no nanolotra ny ainy Jesosy dia maty izy. Any amin'ny teny hafa zany le niteny hoe vita izy any amin'ny teny hafa koa zany niteny hoe naninona moa izy no nomena niny vinaigre tamin'ny éponge iny nangetaeta izy zany, dia en'le miaramila hoe nangetaeta izy dia zay no nataony, zany hoe zavatra tsy maintsy ho tanteraka iny. Dia rehefa vita zany iny le hoe nomena vinaigre iny izy dia niteny an'le teny anankiray amin'izay izy teo amin'ny hazo fijaliana teo hoe vita. Dia rehefa vao niteny an'izay izy avy niteny amin'izay izy dia nanolotra ny fanahiny dia maty izy zany. Ka raha ohatra raisitsika zany zay hoe teo amin'ny tamin'ny firy teo eo zany no nahafatesan'i Jesosy dia valiteny anankiray aloha taorinan'ilay adiny 3 maizina, na tamin'ny fifaranan'ilay aizina adiny 3. Ka nanomboka taiza le aizina dia ny farana taiza. Dia eo amin'ny andininy 5:7 dia hoe tamin'ny ora 9 ka hatramin'ny ora 10. Zany hoe raha vao niompo teo amin'ny hazo fijaliana izy dia apitsika adiny 3 iny. Ka le fiombony teo amin'ny hazo fijaliana tsy hoe tamin'ny 24 marina hoe tamin'ny ora 9 ny voateny satria tamin'izany zany mbola tsy nijerena loatra hoe minitra firy, segondra firy, fa nitombanana fotsiny le ora tokony ho tamin'ny ora 9 dia ny farana indray tokony ho tamin'ny ora 10. Fa isika fotsiny mametraka zany hoe adiny 3 teo zany le aizina. Ka raha nivoaka ary le didin'ny plato eo ombo amin'ny hazo fijaliana izy tamin'ny 12 atoandro dia lasa nentina ny hazo fijaliana nakeny amin'ny toerana anombona azy ataontsika hoe atsasakadiny taorianan'izay ohatra.
dia voompo teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, dia nahantona teo amin'ny hazo fijaliana. Izy ny antony iny amin'izay zany atao hoe tamin'ny 12 sasany atoandro teo eo nanomboka nyrotsaka le aizina. Nirotsaka amin'izay le aizina zany tamin'ny 12 sasany atoandro teo eo. Dia ampiana adiny 3 zay, amin'ny 12 sasany ampiana adiny 3 zany. Fa nandroatana azy fotsiny hoe tokony satria ny antsika koa zany mbola vinavina hoe eo amin'ny atsasakadiny eo zany zay, dia amin'ny 12 sasany ampiana adiny 3 amin'ny 3 sasany tany hoany zany tapitra le aizina. Dia teo zany no nanolotra ny fanahiny Jesosy. Ka raha izay no jerentsika, azo ekena fa teo amin'ny ora io zany no nahafatesan'i Jesosy Kristy, zany hoe zoma ariva tamin'ny 3 ora sy sasany tany hoany, tamin'ny 3 sasany tany hoany zany, dia nisava le aizina. Dia raha vo nisava an'izay le aizina, niarana hita ny olon-drehetra fa maty Jesosy, dia iny amin'izay le nakanesan'i Josefa avy any Arimasia nakany amin'ny Pilato, nangataka tamin'ny Pilato hoe omeo any fatiny Jesosy satria efa maty izy. Fa le anankiroa mbola tsy maty tamin'io amin'ny 3 sasany ny andro. Dia raha mbola tsy maty le anankiroa, dia le nangataka amin'izay le Jesosy hoe tapao ny ranjon'ireo, fa tokony tsy ho tratran'ny andro sabata satria nanomboka teo amin'ny tamin'ny 3 sasany teo amin'izay zany na tamin'ny 3 tany hoany lay antsoina hoe fiomanana amin'ny sabata amin'izay. Dia taitra ny Jesosy hoe tapao ny ranjon'ireo. Dia nijerena moa Jesosy efa maty, dia Jesosy zany nampidinina le anankiroa ny tapahana ny ranjony. Dia rehefa nampidinina Jesosy, dia eo amin'izay tsika mametraka n'le adiny ray sasany teo, zany hoe tamin'ny 3 sasany ampiana adiny ray sasany amin'ny 5 ora ariva tany hoany voalevina Jesosy Kristy. Dia minitra vitsivitsy taorianan'izay niletika ny masoandro. Zay ny ora ara-baiboly manambara ny nahafatesan'i Jesosy sy ny nandevenana an'i Jesosy Kristy, zay tsy azo nizaniza hovainy zany. Fa ny fanovana n'izany resaka iza malala dia fanoherana kitsirano ny tenin'Andriamanitra. Ary eo na ny andro na ny ora dia hitantsika miariary fa voalaza sy voasoratra ao anaty baiboly avokoa. Ary mety tsara le izy zany hoe raha maty Jesosy tamin'ny 3 sasany tsy tonga dia tamin'ny 3 sasany izy dia nalevina, fa eo zany le tamin'ny 3 sasany maty iny izy le hoe andro fiomanana amin'ny sabata. Dia nikarakaraina le faty le araka le nivakitsika teo le hoe mbola nividina ny lamba, mbola nisorana menaka sy zava-manitra le faty, zay vao mifinosina, dia zay vao nalevina, nalany adiny ray sasany teo zany zay. Dia zay mahatonga amin'ny teny hoe tany amin'ny tamin'ny 5 ariva tany hoany no nandevenana an' Jesosy Kristy. Voalevina iny, nijery tsara ry Maria, aiza le fasana, aiza le faty, dia lasa izy nody nieritreritra mbola aka zava-manitra kanjo tratra amin'ny masoandro satria efa akaiky dia akaiky, zany hoe amin'ny 5 zany inge efa akaiky dia akaiky dia letika amin'ny masoandro tamin'izany fotoana zany. Dia zay ny tantara, zay ny zava-nisy, zay ny zava-marina, averina tsara zany hoe tsy andro alarobia no nahafatesan'i Jesosy raha ny baiboly ny jerena, fa andro zoma tamin'ny 3 ora sy sasany tolakandro, ary nalevina tany amin'ny tamin'ny 5 ora.